Andeha hivadika ao anatin'ny vaovao ara-pinoana kosa isika rehefa avy nijery ireny sary hosodoko mahafinaritra samihafa ireny. Notanterahina androany fahavoloan'ny volana novambra ary ny fetin'ny taranaka ao anivon'ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano. Amin'izao fotoana izao moa dia miomana amin'ny fankalazana ny fady 20 taona niorenany ihany koa ity fiangonana ity. Voromaro tokoa ny taranaky ny fiangonana FJKM Ambatofotsy Avaradrano androany zoma voalohan'ny volana novambra. Isaky ny fiandohan'ny volana novambra tokoa mantsy no anatanterahany ity fiangonana ity ny fetin'ny taranaka sady voka-dehibe ny fiangonana raha teo. Ny mpitandrina tao an-toerana no nanatotosany fanompom-pivavahana manontolo. Ny tenin'Andriamanitra no bandinina dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 1:20 ny andian'ny fahadimy manao hoe indro avosiko ny zavatra rehetra. Samy niezaka nandray anjara tamin'ny asa vavolombelona avokoa ireo taranaka rehetra tonga teny an-toerana ka tamin'ny alalan'ny fanaritra sy tamin'ny alalan'ny tonina no nanehoana izany. Nandritry ny fanompom-pivavahana ihany koa no nanolorana loka ireo nandray anjara tamin'ireo lalao sy fifaninanana maro samihafa natao teny an-toerana ny alakamisy 30 oktobra. Nisy ny fiaraha-misakafo ho an'ny rehetra tao aorian'ny fanompom-pivavahana. Ity fotoana ity koa no niarahany rehetra ny faly tamin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo sy fitsangatsanganana teo amin'ny faritry ny fiangonana. Nisy ny fanentanana maro samihafa nandritra izany. Sotran'Andriamanitra lehibe fa tanteraka somatsara ny fankalazana ny fetin'ny taranaka sy fanateram-bokatra teto amin'ny fiangonana FJKM Ambatofotsy Avaradrano. Tsy hay miangina ka tsy hisaotra tsika rehetra taranaka ny fiangonana amin'ny vazantany efatra na teto Madagasikara eny fa na dia niakony avy any ampitan-dranomasina aza dia andraisana sy hahenonana izany dia misaotra tsika rehetra lamina ny zavatra rehetra ary mbola hiatrika ny fandaminana no amin'ny tohan'ny fiainan'ny fiangonana isika dia mametraka eo am-pelantaran'Andriamanitra ny fikasana ho amin'ny fankalazana ny 570 taona ny fiangonana FJKM Ambatofotsy Avaradrano. Dia iombona sy ara-entana amin'izany tsika manomboka amin'ny janoary 2024 ny fanengana sy ny fanatanterahana izany ary dia itohy mandritra ny taona 2024 ary verina fa ny tsangam-bato fankalazana ny 570 taona ny fiangonana dia amin'ny volana novambra 2024 no anokanana azy. Tamin'ity andro ity no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy fa andray marary amin'izay ny dispensaire-ny fiangonana ary anomboka raha-pitro izany. Fa amin'izao fotoana izao dia efa miomana sahady amin'ny fankalazana ny 570 taona niorenan'ity fiangonana ity amin'izao fotoana izao ary isy hetsika maro karakaraina mba hanamariana izany.